fa tonga de mitrotro normal ny atao ohatra hoe hira mangaliba zao a hirany azola de tsy afaka anaovana an'ilay passage rythmique zao zay raha tsy hoe ovaina mihitsy le rythmique an'le hira de zay nga vao mety ohatra hoe raha tsy hoe zay angala izy de afaka ovaina ao anatin'izay fanazavan'izay ihany ny rythmique de tokony manana fomba fitendry an'iny amin'ny karazany samy hafitsika le toy zao nataoko tato le izy de tato indray nataoko tato le izy de mila mahay teknika minimum tsika karazana rythmique 10 ao anatin'izay zany zao voaroa fotsiny zany hoe tsika zany mila mahay mamorona satria ny fitendry de tsisy fiafarany no limite fa isika no mila mahay miketrika mamorona miala amin'ilay mahazatra atonga ny sofina tena tsy leo mihaino an'le izy afaka zany zao raha ohatra hoe asiko an'ity anankiray fahatelo ity indray zany hoe tsy mila miala lavitra an'ilay rythme zany tsika fa mitazona an'ilay tena mangaliba anazy fa anjarantsika no mitady mahasamihafa anazy ao anatin'le hira zany zao fa karazany telo ohatra hoe rehefa andinina ianao manao an'le tamin'ny voalohany rehefa refrain ianao manao an'le tamin'ny faharoa ary rehefa any amin'ny faraparany ianao manao an'le tamin'ny fahatelo de passage rythmique amin'izay ary zao ny passage rythmique zao ao anatin'izay somary sarotra no miditra ao anatin'le izy sarotra zay teniko tany voalohany misy hira tsy de tsara asina niny passage rythmique iny fa raha ohatra ka hira slow le izy de tena miasa be amin'ny passage rythmique rehefa mitendry tsika de matetika mba te-hanao style de eo tsika no ohatrany mistagna zany ahoana ary ny atao ity video ity manampy anao an'izay ianao zao raha hijeren'izany amin'ny YouTube de mety tsy ahita an'izay mihitsy ianao fa manasanao raha vonona hiaraka amiko amin'ny cours en ligne accéléré de aza misalasala mandefa MP amin'io numéro WhatsApp io mandra-piona daoly masotombokotrana aza vela mipetrapetraka ny gitara basy fandao tendrena Lydia Basy Academia no manolotra anao ity video ity partage indray misabone amin'ny page raha te ahita ny toyany ianao misola tompoko